ambrala iaby ary atran'ity fetin'ny masinahitra mari Vianney fiavo amin'ny pretra ity eo aloha fatra amin'ny andron'ny monseigneur Verla manatoany nandraisany any Mari Vianney ho mpiaro ny pretra diocésiana. Fa ny Papa François kosa nandray azy indray ho mpiaro ny pretra rehetra na diocésiana na religiosy. Ka sady fempisaoran'Andriamanitra amin'izao soromasin'izao sika no nanomezantsika any Masindahy Mari Vianney ho mpiaro. Indra fa tsy ho mpiaro fotsiny fa ho raisitsika ohatra fakatahaka ho antsika amin'ny fanitarana ny fanjakan'Andriamanitra, indra mofa ny fampihavanana ny olona amin'Andriamanitra. Satria Jesosy no nirahan'Andriamanitra ety an-tany hanatanteraka ny famonjena dia hampahalalitsika ny fitiavan'Andriamanitra sika ny famondrapon'Andriamanitra ary ampiavana ny olombelona rehetra. Fanahitra da angataka amin'ny famondram-polisy tompo ireo foritana vitasy. Andriamanitra mahefany zavatra rehetra sy mandrakizay io. Nataonao nitoisanay Masindahy Mari Vianney tamin'ny fahaizany nitondra vahoaka fa mivavaka ho anay izy ary mamela ohatra ho tafinay. Ka engany ny fitiavanao no hitarianay ny namanay ho an'i Kristy. Hiarahanay amin'izy ireo ahazo ny fiainana mandrakizay izay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy sanakao tomponay izay Andriamanitra velona sy manjaka miaraka aminao ny fanahy masina mandrakizay mandrakizay. Nakodina tendreko mpitily eo amin'ny taranak'Israely ianao, ihainy ny teny haloky ny vavaka ianao ary hananatra azy ireo amin'ny anarako. Raha izaho milaza amin'ny ratsy fanahy hoe ho faty tokoa ianao, nefa ianao kosa tsy mananatra azy, tsy miteny mananatra azy amin'ny lalan-dratsiny mba hahavelona azy, dia ho faty amin'ny heriny ilay ratsy fanahy. Nefa hadiniko amin'ny tananao ny rany. Fa rehefa nananatra an'ilay ratsy fanahy kosa ianao, fa izy no tsy mety miala amin'ny haratsiany amandalan-dratsiny, dia izy ihany no faty amin'ny heriny, fa ianao kosa dia efa namonjy ny fanahinao. Tompo ry fireneny rehetra, ankalazao izy ry foky rehetra. Fa aminay tsy mba lefy ny hatsaram-pony ary mandrakizay ny fahamarinany. Hallelujah.
manandrata feo mafy ianao izay mitondra teny soa, ino fa tonga ny tompo amin'ny heriny. Alleluia, alleluia, Hosanna. Alleluia, alleluia, fiderana. Alleluia, alleluia, hoasy tompo. Alleluia, alleluia, amen. Ombatsika mianakavy aniny tompo. Evanjely masina nosoratany masindray Mateo. Ao ny toko fahasivy. Tamin'ny izany andro izany, i Jesosy dia nitety ny tanàna sy ny vohitra rehetra, nampianatra teo amin'ny sinagogany sy nitory evanjely ny fanjakan'Andriamanitra, ary nasitrana ny aretina mba amin'ny rofo rehetra. Onena izy nahita ireto vahoaka be mijaly sy nafoy toy ny ondry tsy misy mpiandry, dia hoy izy tamin'ny mpianany, ny vary ho jinjaina be, fa ny mpijinja no vitsy. Koa mihatana amin'ny tokom-bary mba haniraka mpijinja amin'ny vary. Ary niasy ny mpianany 12 lahy izy, ka nanome azy fahefana handroka fanahy maloto sy hanasitrana ny aretina mba amin'ny rofo rehetra. Izany ary ka angarazaosika ny teniny tompo. Ao fankalazana sy fahatsiarovana ny masinday Samary Vianney zao, na antsony amin'ny antoko hoe Curetas. Tantara dia izy dia namiratra manahonda tamin'ny fianarana, kanefa ihany koa nanana ny toepanahy tsara tao amin'izy. Ary izay fahasoavana tantan'Andriamanitra izay ihany koa no ampiasany entiny tantara ny voakan'Andriamanitra rehefa ampirehetra izy. Fantatsika fa Andriamanitra matoa naniraka ny Jesosy zanany dia hanipony ny fitiavana isika, inona io ampiavana antsika indray amin'izy Andriamanitra, satria tsy nahary antsika ho amin'ny fahaveresana mandrakizay Andriamanitra, fa nahary antsika mba hiara-sambatra aminy mandrakizay. Na dia eo aza ny alementsika sy ny fiaitrantsika olombelona, isakilany ihany koa ny fakapanahy Andriamanitra tsy mandao antsika. Raha ny hiandry olona alalany tsy mety ataontsika. Ary izay indrindra moa ny fidianany any Abrahama, hanana ny voana, ary izy atao hoe ny mpino rehetra izay dia satria niraisiny ny fahamarinany daholo izay tenin'Andriamanitra nataon'Andriamanitra taminy, ary nitanterahany izay nangatan'Andriamanitra taminy mena rehetra. Efa nitany mpinoana tokoa ny olona dia men'Andriamanitra fahasoavana manokana tahiry izay finoana izay sy ny fahasoavana izay efa atolotr'Andriamanitra ho azy, indrindra hivelomany ny tenin'Andriamanitra izay. Ka Andriamanitra izay nampanantena ny Abrahama hoe avy aminy no hanasoavana ny firenena rehetra, dia fantatsika fa entiny hanasoavana hamonjena antsika taranak'olombelona no ny fidianan'Andriamanitra any Maria teraka any Jesosy zanany ary Josefa ho ray mpiasa mpitaiza ny Jesosy. Ny fampianaran'i Jesosy araka ny evanjely teo ihany koa dia mampiseho izay toetran'Andriamanitra feno fankorahana izay. Feno fankorahana izy mahita ny vahoaka marobe toy ny ondry sy mpiahy, ka dia manasa ireo mpianany ny apôstôly izy mba hivavaka. Ary izay hivavaka izay ampianariny mba hitodika
mampitodika atsika, mampitodika andreo mpianatra amin'Andriamanitra tompony asa. Ary hoe mangatamy tokom-bary mba haniraka mpiasa tsinja ny vary. Ka dia sady velom-pisaoran'Andriamanitra isika satria dia azo raisana hoe miantso miamaro tokoa ny olona vokatry ny vavaka ataosika. Mahapetsy koa ny olona no mamaly ny antson'Andriamanitra izay. Indrindra fa ny fiavana ho an'ny pretra izay hananohy ny asany Mpian'ny Kristy ary handrohy ny asa-pamonjena. Tory ny vaovao mahafaly nitatra ny fansakan'Andriamanitra. Dia haintsika ambavaka ary fiainantsika tsirairay ary indrindra mba zahay tazona ny teny ataoko hoe ny teny faneva izay nentinana marina ny famalinany anjo entefadaminy ny tsirairay indra amin'izao atserovatsika ny masindaisa mary mpiaro ny pretra izao. Ka ho aizatsika manaja ny eraka mpanaovana antsika anatanteraka izany ampitiavana ampinoana ary indrindra ampahavononana fa alekon'Andriamanitra ny finoana sy alekon'Andriamanitra ny fitokisana isika mahatonantsony sy raty. Manambara ny herinao sy ny voninahitrao ny solona tolotray ankalazana ny masindaisa mary Vianney olo-masina ko miantamenao avindrindrizagay mba atao mahasoa ny famonjena avy aminao amin'ny alalan'i Kristy tomponay. Tsika mianakavy any tompo toaridifo isorereka sitrao ny tompo andriamanitsika sady mavonjy ny misatronao lalandavatra izatraiza ry tomporay masina Andriamanitra mempanjavitretra sy mandrakizay amin'ny alalan'i Kristy tompona satria fenony ao amfandenany eklizinao mankalaza ny masindaiza mary Vianney
Mahankairezanao anay amin'ny otra tsara nomeny sy tarianao anay amin'ny fampianarana ataony ary hierovanao anay amin'ny fitalahoana kasitrakanafo. Izany hoe ranay amin'ny anjery sy ny olo-masina rehetra mihira sy mankalaza ny voninahitra amin'ilay anja betesinay lalantava manaka hoe saintanayna otony andeo lanitra anamasina reo fandraisanay reto ho sary vatana sy rano Jesosy Kristy aminay amin'izy efa tolotra ijaly ka nanakatsitrapo ary nisaotra ny zarazara sy namiasy ny mpianina nanao hoe izany mpiomony amin'ny sakafo tena renika resisiny anymiasy ny mpianina nanao hoe ka izy misy nyrapity aio tena ny fanekempihavanana vaovao sady marakizay ratsy ho anareo sy fampesy maro famelana ny voata ao izao ho fahatsy mahatsiary ny zanakao mahatsinitsaniko velona izay atolotrainao reray ny mofo antoko ny fiainana sy ny karisy antoko ny famonjena lebisaona izay fanekenao mely lejoro eto androanao sy anao fanompoaky hiavana aminao kalahatanandro izay mahatambatry ny fanay masino iray rovoriray ny eklizinao miapatrany eran-tany ataoko izay lavoraraizan'ny finoana ny fanantenana sy ny fitiavana miaraka amin'ny iray mandreninay ny papa Léon faefatra ambin'ny folo sy ny avekanay monseigneur Fidelis Rakotonarivo ary ny mpanao raramasina rehetra misaotranao zahay nahatafita nyty taona pastoraly madivaivalina ity ary inganiny ezaka rehetra nataonay mba hitondra vokatra ho voninahitrao Andriamanitra irehiany misaotranao ihany koa zahay kalaza ny masinday Jean-Marie Vianney mpiaro anay izao inganiny fiainany mba ho fitaratra ho anay eo ampitondrana ny vahoakanao mba tsarovy tompoko vavy Rasolonirina Brigitte kozinina ny Père Talé ireo rahalahy pretra sy frera tato amin'ny fraternité izay efa nodomandry panomponao izy ireo ary natsony ela tamin'ity fiainana ity mbo any aminao iara-ny fahafatesana salamy zanakao engany itsangako velona to azy koa ary tsaroviko ro avanay fanotomandra natena itsangako velona sy ireo rehetra ny lolalana anay mba raiso izy ireo ahita ny fahazavan'ny endrikao etra omendrika minantsara amin'ny fiainana marakizay miaraka masiny Maria Virgine Ren'Andriamanitra
sy masina Josefa vatiny masina ny apôstôly zavatra ary ny masina rehetra sy anita sitraka taminao tety-an-tany ka hiaraka itery sy ankalazanao izay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Jesosy Kristy mpamonjy anay. Fanjakana sy miery, anao mivonilahitra, anao manjakiza. Tanàna Telemanay, nampahazara-ratsinainy nojerena mpanofinao ny Ekrizinao. Ka sitrakao ny ampiadananay arivo sitrakao ny ampiadanan'ny Ekrizinao sy ampiray azy. Araka sitraponao sy ny fanirinao fa hainao vela sy manjaka mandrakizay. Ombantsika manaka mandrakariva ny mpiadana ny tompo. Andeha isika haneo ampaty maso famitiavana ao amin'ny fiadanany Kristy. Is
Tiany sanakon'Andriamanitra, ty le manana ny fahotany zao tontolo izao, sambatra izay voantsy ny zanak'ondry amin'ny fanasany. Fatana mandrano Jesu Kristy tombontsika ny taitsika ho velona marak'izay. Amen. Raha te ho sambatra ianao, raiso roapolo Jesu. Io
amin'ny masina no raisinay mba melika anay azony asambanana manak'izay tahaka ny masindray Jean-Marie Vianney mpitondra matokony vahoakanao amin'ny alalan'i Kristy tomponay. Voalohany aloha alohan'ny filazana dia miarahabatsika rehetra ataty andro manandaza sy andro miavaka ary fanandratana ny maizaka antsika loatra ny fanamana ny masindray Jean-Marie Vianney pretre teo aloha araka ny tantara teny monseigneur teo dia mpiaro-ny pretre diocésaina manokana fa isorana ny Papa François izay nametraka azy ho mpiaro-ny pretre rehetra no ny fananan'ilay toetra tokony hiavantsika dia ilay fahazorana mamparetretena sy ny faharetana eo amin'ny fampibebahana ny afaka menika ny fampiarahaba ny alalan'ny teraka isika. Fonga amin'ny teny hoe ny lavitra aza ho afarana ka ny akaiky lasa raisin-tagnana miarahaba ny akaiky fa miarahaba ihany koa ny rahatsika avy any Delabaty eto ry opéra Haza eto ry opéra Paul zay tena hoe vao mafana dia mafana ny fahatongavana sy opéra Séraphin mafana hea sy iza koa dia manambara ny hafalian'ny pralahy mifavandivandy sy ny hoe samy zanaka mpandova ny anaranay tao ny diocèse ka dia miarahaba nareo telo rahalahy sandatsy zay mbola ho tonga io mbola ao anatin'ny izao fananana diocèse izao indrindra fa ny fanamasinana an'ireto ireo rahalahytsika ho breko anatin'ny firalahina seminariste zay miara-mivavaka sy hoe miara-manana fa samy arova ny masindray Jean-Marie Vianney ka dia Fetin'i masina-piaro androany ary mivavaka ataony aniha hahatongatsika hanana mandrakariva ny herim-pona apôstôly hafana fo eo amin'ny fanarahandian'i Kristy misy mora misy sarotra fa dia mandroso mandrakariva amin'ny tsaratsara sy amin'ny lalindalina kokoa hatrany tsika mianakavy indrindra moa fa manatin'izao atao hoe fankalazana ny fahadimampolo amin'ny zato taona ny nidirany finoana tato anatin'ny diocèsetsika izao. Manakariva ny viadana ny tompo rosaka amintsika sy fombatsika mandrakariva nitondran'Andriamanitra mipanjavatra rehetra iray ny zanaka sy ny mpanay masina. Hitantanany ty antsika ne Jesu Kristy